tonga sondraitsika topolasy topovavy atao anatin'izao fandarana arena sarobidy ny fahasalamana izao. Miarahaba atsika mpijery, miarahaba ihany koa ny vahiny sena tizako fa ny PDG ny groupe JCR docteur Jean-Claude Ratsimivony miarahaba anao toko maraikitra io vahiny atao anatin'ny fandarana. Sotranao miasa mampina misaotra ny mpijery ankehitriny mihaino an'ity fandarana ity. Ie ny groupe JCR miaraka amin'ny Vaniala moa zany no aneo resaka eto aminareo eto. Ia. Arak'izany tokoa dokotera miditra anatin'ny atao hoe vanim-potoanan'ny ririnina isika amin'izao fotoana izao somary azo lazaina fa ny vanim-potoana tahaka izao no mampihena ny hery fiarovana amin'ny vatan'ny olombelona. Io ihany koa moa ny gripa mahery amin'izao fotoana izao. Misy mametra-panontaniana mbola mety takaitrana velan'ilay coronavirus talova izy ity sa efa endrika hafa mihitsy. Eto ianao tondra fanazavana sy ny tsara fantatra ary ny hevitra ho an'ny mpijery antsika tokoa. Ia, tena marina tokoa zay. Ary mipetraka le zavatra anankiroa zay nolazaina tao hoe misy fienany ny herim-batana ao amin'ny tena sy mifatongavany ihany koa an'ity gripa mahery ity izay voaingakaingana ny sehon'izy ity ary marina fa ohatrany manenika be ny tanàna zany. Coronavirus ve izy io tsy afaka hitenitsika satria tsisy fahamarinana ary mbola tsy ny ministera ny fahasalamana sy namoaka momba izany. Fa na izany na tsy zany azy dia ohatra mitovitovy ihany le fisehony. Ary io moa maha-gripy migripy dia tsy aivina fa ny gripy dia misy foana rehefa ho tonga ny fotoana toy izao, zany hoe fidirana amin'ny saison hivernale. Ka tokony tandrintsika sy indrindrindrindra miaro tena misoroka mba ho tsotratrany satria raha ny olona hitanay zany maromaro zay tratran'io gripe io dia ohatra mamely mafy mihitsy le gripe ary mety mahatonga tsy ahafahana miasa, tsy ahafahana manao ininona mandritra ny andro maromaro, 5 andro, 10 andro, 20 andro. Dikan'izany zany tena mahery le gripe io. Ary maha-gripa ny gripa saisonnière azy dia miova foana ny virus. Isa-taona misy fivana kely foana zany, ndraindray misy mitovy ndraindray tsy mitovy dia ohatraohatran'izay ihany koa ny fomba angalana azy sy fomba iarovan-tena. Fa ny zavatra fantatra aloha hatreto dia misy le vokatra ataon'ny Vaniala le hoe bomfosa zay ampiasain'ny olona be dia be zany amin'ny fotoana toy izao. Izy io moa misy fampiasana azy azo atao amin'ny orona, azo atao evoka, anorana, hosorana, amin'ny tanana, amin'ny paladia, any amin'ny lamosina, any amin'ny tratra ary mampafana an'le olona zany. Tsarovina fa ny gripa dia aretina hoe misy mangatsiaka na refroidissement zany dia mila fanaina aloha mivatana voalohany indrindra. Dia manaraka an'izay dia amin'le fitandremana ihany koa ny sakafo satria amin'io ihany koa peny microbe ary sy ny bakteria any amin'ny sakafo eny ary atao zany zay anadiovana azy tsara mihitsy mba tsy ahafahana mahazo an'izany fienana ny hery ao anaty zany. Eto dia mampilaza kely fa nisy zavatra ny tenainy le savon anankiray zay antsoina hoe Einstein, fa ela 100 taona mahery zany zay zavatra zany. Ary tamin'izany izy dia nanoratra taratasy ho an'ny zanavavy hoe ty taratasy ty apetrako aminao fa aza avoaka raha tsy efa vonona ny olombelona mandray an'izany fahalalahany zany. Dia inona zavatra nosoratany tao? Zavatra nosoratany tao dia hoe misy hery lehibe
hery lehibe tsy hitatsita azo lazainy hoe faritana ao amin'ny olombelona tsirairay io hery io de hery fitsaboana, hery mitazona ny fahasalamany ny olombelona ary nazavainy teo ohatran'izay le izy hoe ohatran'le hery hitatsika ohatra hoe misy ratra raha fa maratra ianao dia misy hery tonga mandeha mitsabon'io fery io ary tena zavatra karazana ohatran'ny ingénierie intelligence nio anaovany vatana ny fitsaboana fery anankiray fa mahatonga fery tsy sitrana dia misy zavatra ao zany manakana an'le hery mpitsaboana io tsy hanao ny asany ara-dalàna eo zany miveriny-tsika hatramin'izao satria tateoriny vao hita natao hoe système immunitaire na hoe la fomba fitsaboana ny fomba fiarovany ny vatana ao anaty eo dia hita zany fa misy an'io hery mahagaga io hery zay tena matalanjona mahavarina fa raha fa tsy miasa io dia miditra daoniny ny karazana aretina rehetrarehetra sy zay mety zavatra arety mandoza rehetrarehetra ka ny fomba zany voalohany indrindra tsy hoe ny gripy ihany no tokony anaovantsika fitsaboana fa tokony jerytsika an'io hery ny lazainy Einstein io hoe ahoana ny fomba ampiasainan'io zavatra io ary zay ny nataonay ato amin'ny groupe JCR Vaniala manao fanadiadana recherche zany hoe inona ny zava-maniry na amin'ny zava-boary afaka mampiakatra afaka mampiasa an'io hery io manaitra any hery io ka raha fa miverina am'le laony le hery io dia matohatra ny aretina rehetra ia zay sa mbola mety misy mety angambozay dia ankasitratsika moa zany ny filotale généralny groupe JCR Vaniala docteur Jean Claude Ratsimivony ny tondra izay fanazavana sy ny torohevitra ary indrindraindrindra moa fa ny tokony fanapa-kevitra ho raisitsika na dia mbola tsy misy azo zay tranga miseo zay amin'ny fijerena ny fahasalamana satria sarobidy tokoa ny fahasalamana isaorana isika ampijery nanaraka hatramin'ny farany fandarana isaorana ihany keo ianao Andriamatoa PDG ny tondra izany rehetra zany eto ihany keo zany nametrahako ny mandrapitafa sy mandrapiresaka manaraka loha hevitra hafa indray no entsika atao anatin'ny fandarana veloma toko veloma daholo misaotra ny mpijery androany misaotra tompy makasitraka